Ya, mivadika tanteraka isika ao anatin'ilay hoe code lalàna izay feno fitrandrana reny ankibon'ny tany. Io dia nalaza be mihitsy tamin'ny foana iny lasa resa be mihitsy na teo anivon'ny antenimieram-pirenena na antenimieram-bola eny ihany koa teo anivon'ny mpandraraha. Inona ny tena hoe fanovana goavana dia natao tao anatin'io lalàna ny fitrandrana reny ankibon'ny tany io tompoko. Ararotina tokoa moa ny fandalovana ararotinao ny fandalovana eto alefanao daholo ny fanavozana lalàna ny fianarana ankibon'ny tany moa dia efa taonany maro efa 10 taona no niresahana azy. Nanomboka tamin'ny 5 sy 10 arivo tsika nefa niresaka, nanomboka tany amin'ny 10 sy 10 arivo. Nahato mihitsy ara ny fanomezana ny fanomezan-dalana tamin'ny volana Jona 10 sy 10 arivo fa hoe andao aloha avaozina ny lalàna ny fianarana ankibon'ny tany mba ahafahana mahazo tombony misimisy kokoa amin'ny fitrandrahana ny arena izay ananantsika satria arena tsy voadanaritra azo avaozina ilay izy. Tamin'ny juin 2010 no nahato ny fanomezan-dalana dia teo izany tsika efa hoe tena nanomboka hoe hanovany ilay lalàna. Nandeha ny taona isan-karazany samy nandramana nisy dinika isan-karazany, nisy an'izany comité conceptuel, nisy an'izany hoe comité de rédaction, comité de réflexion, PDB zany ny efa resaka natao amin'izay fanavaozana ny ny lalàna ny fianarana ankibon'ny tany izay. Rehefa voatendry ny tenako tamin'ny 15 volana marsa 2024 dia nijery fomba vaovao zany hoe maninona tsy niabotira izay natao rehetra nandritran'izay 10 taona mahery izay. Inona ny lesoka, inona ny mahatonga an'ilay izy tsy vita mihitsy ilay fanavaozana ary nikatso tanteraka ny CAP arena arena ankibon'ny tany satria tsy nisy fahazahon-dalana intsony, tsy nisy navoaka intsony nanomboka tamin'ny taona efa naharitra dia nanomboka tamin'ny avrila zany hoe herinandro vitsivitsy taoriana nanendrena ny tena zany dia nametraka stratégie vaovao hoe ity dia tsy maintsy ataotsika niaraka tamin'ireo mpiara-miasa hoe ataotsika izay atafiditra an'ity amin'ny session parlementaire amin'ny octobre 2022 dia nanao zany izay karazana rétroplanning, nanova atao ohatry ny tany amin'ny privé ny fomba fiasa, nanao rétroplanning hoe raha te hanao an'izay zany dia any amin'ny début septembre tsy maintsy tonga any anivon'ny gouvernement io fehezan-dalàna io dia noho izany tsy maintsy mahavita rédaction tsika volana août, noho izany tsy maintsy mahavita ny consultation rehetrarehetra tsika ty amin'ny volana juillet, noho izany tsy maintsy mahavita ny consultation régionale tsika ty amin'ny volana juin. Ohatr'izay zany zavatra natao dia nanao mihitsy zany izay ohatrany hoe diagramme de Gantt ohatrany any amin'ny privé reny hoe ity dia tsy maintsy mivoaka amin'ny fotoana ohatr'izao iariza ny tompona andraikitra no manao an'izy dia efa fantatra daholo dia meloa hoe ianao manana andraikitra ohatr'izao, ny atsy manana andraikitra ohatran'izao dia vitanay ny nametraka an'izay lalàna izay tamin'ny 7 volana septembre 2022 zay no mipetraka tany any amin'ny primature ary io moa mbola nisy hoe jeren'ny misy comité an'ilay hoe CRDA, le comité amin'ny réforme droit des affaires any amin'ny ministère, misy amin'ny ministère isan-karazany, misy any amin'ny orinasa ihany koa ny GEM, ny FIFPAMA manana dia nidinihan zareo tany le izy nijerena dia misy moa memorandum nataony zareo dia izay nahatonga ilay hoe taty amin'ny volana mars 2023 zay vao tena vonona tanteraka dia araka ny lazainao teo hoe taty amin'ny volana jona 2023 zany le izy nadopten'ny assemblée nationale ary navoaka n'Andriamatoa Filohan'ny République promulgué tamin'ny 27 juillet 2023 dia efa mivoaka tamin'ny gazety mpanjakana tamin'ny 2 amin'ny volana octobre 2023 zany hoe fara-dalàna tanteraka zany le izy zay vao nanao an'le décret d'application indray natao tamin'ity taona ity ary efa vita tanteraka koa moa zany ankehitriny. Inona ozy ianao no fanavozana nentin'ny le izy satria ny antony tantaraiko an'le izy dia hoe efa nisy zavatra ela be dia ny tena fanavozana goavana tena amin'ny lafiny rehetra satria voalohany eo amin'ny resaka fahazoan-dalana ohatra. Taloha zany rehefa manome fahazoan-dalana dia ohatrany hoe mizara gâteau, mangataka ianao dia tsy maintsy mahazo, tsisy boky nandraikitra, tsisy izay ataonao dia mandofy frais d'administration ianao dia tsy azo vonona ny terme. Nanao fanavozana goavana izahay mba hoe izay miasa dia tena izay mahazo fahazoan-dalana dia tena miasa
raha tenenina amin'ny teny anglisy moa dia le hoe use it or lose it, raha tsy miasa ianao dia esorina aminao ny fahazoan-dalana, mba tena hoe hiasa zany izay manana fahazoan-dalana. Dia noho izay dia nisy fepetra be dia be zany tsy maintsy napetraka hoe tsy maintsy napiditra izay ny antsoina hoe boky nandraikitra na hoe cahier de charge minière. Rehefa mangataka fahazoan-dalana zany zao ianao dia efa tsy maintsy mametraka ianao zany hoe zao ny asa ho ataoko ary tia ny vola anaovako azy, dia ataonao anatina bokina zao ny asa sosialy tetiko atao, zao ny fiarovana ny tontolo iainana, fikajiana tontolo iainana tokony atao, dia manao engagement amin'izay ianao. Tamin'ny kody teo aloha zany tsy misy boky nandraikitra miaraka amin'ny fahazoan-dalana. Zao zany izay fahazoan-dalana rehetra hivoaka dia tsy maintsy miaraka amin'ny boky nandraikitra. Zava-dehibe satria manana canevas anaovana suivi zany fitondram-panjakana hoe aiza le engagement izay nataonao. Naka koa zay momba fahazoan-dalana ihany hoe nahena ny isan'ny efa mira izay azo araina satria ngeza loatra no droit izay ohatrany hoe azon'ny olona ray na orinasa ray alaina ka lasa tsy afaka miasa ny sasany. Ilaza vitsivitsy azy satria misy karazana fahazoan-dalana telo manko eto Madagasikara, ilay hoe permis réservé aux exploitants artisanaux na le PREA zany ho an'le malagasy ihany mahazo manao an'io, io any teratany malagasy. Dia misy an'le hoe permis de recherche, io zany dia natao ho an'ny mpikaroka manao fikarohana, manao étude. Dia misy ny hoe permis d'exploitation, io zany dia ho an'le tena hitrandraka zany, dia nasiana fepetra tsirairay ho an'ireo rehetrarehetra ireo zany. Inona le fepetra le napetraka dia hoe ohatra zany zao ho an'ny mpitrandraka madinika dia tsy maintsy na mpitrandraka madinika ary dia tsy maintsy koa manao an'izay boky nandraikitra izay, ary tsy maintsy koa mandray anjara amin'le lafiny ara-tsosialy ny tenenina teo izay voalazan'ny kody mihitsy zany amin'ny article 241, 242, 243 hoe tsy maintsy mandray anjara ara-tsosialy, manana an'le plan de responsabilité sociétale des entreprises, atsofoka miaraka amin'le boky nandraikitra. Engagement zany io, ary ny tsy fanatanterahana an'io zany dia manquement aux obligations, tena fanavozana goavana zany ho an'izy telo dia misy an'izay daholo. Ho an'izay manao fikarohana dia nametraka izay hoe rehefa hikaroka nareo dia tena mikaroka, ary ny dikany hoe mikaroka izay hitanareo tsy mifanaraka amin'izay karohanareo dia mba libérena zany. Dia misy zany an'le hoe obligation ana réduction graduelle, rehefa manao fikarohana zany ianao dia hoe tokony miaina tsikelikely ny carré izay ananao satria nikaroka ianao ka dia izay tsy nahitanao zany dia tokony avelanao. Dia napetraka io zany hoe amin'ny ianao manao fanavozana an'io fahazoan-dalana hikaroka io dia 520 isan-jaton'ny efa mila aloha tsy maintsy tonga dia esorinao. Fa raha ohatra ianao ka tsy nanao an'le asa fikarohana araka ny tokony ho izy, nampiasa vola nanaovana fikarohana, satria le fampiasam-bolana no miteraka asa ho antsika malagasy koa sy miteraka le hoe IDE, le investissement direct étranger, satria anao fikarohana mandany vola be ny fikarohana dia tena tsy maintsy manao le fikarohana iny zany dia napiditra araka ny hita any Australie manao an'izany, any amin'ny pays hafa koa manao an'izany, misy hoe coût minimum de recherche. Io zany misy coût fixe par permis dia misy coût superficiaire isaky ny alehibean'ny permis anao koa. Raha tsy mampiasa an'io ianao dia miaina 520 isan-jato ihany koa ny ananao zany, mba tena hoe ho fantatsika le tena arenana anantsika eo zany. Ohatr'izany zany misy ho an'ny permis d'exploitation amin'ny 580, 280, 280 amin'io zany dia mametraka hoe raha mahazo fahazoan-dalana hitrandraka ianao roa taona ao aorianan'ny azahoanao an'iny ka tsy mbola manao développement an'le mine ihany ianao dia afaka alain'ny fanjakana mivena satria tsy hanao any ianao zany dikany. Dia io zany efa mameo azo annulena le permis ary miverina ho an'ny fanjakana rehefa tsy tena hitrandraka. Inona zava-misy amin'izao misy eo amin'ny 200 manana fahazoan-dalana hitrandraka eto Madagasikara, any amin'ny 50 amin'izany mba hoe mba miasa zany, miasa asa. Misy ny tena mba miasa araka ny tokony izy, vitsivitsy ny tena miasa zany. Nefa ny zava-dehibe amintsika tsy le hoe manana fahazoan-dalana fa le hoe mitrandraka mba hisy an'le fandoavana an'le tamberim-bidy, fandoavana an'le volam-panjakana rehetrarehetra voalaza teo sy ny famoronana asa zany ho an'ny malagasy.
dia zany rehetrarehetra izay no mahatonga hoe rehefa tsy anao ianao dia aloha averina ilay izy hoan'izay vonona ny anao zany a, satria tamin'izany tsina tsisy bokina andraikitra tsisy obligation an'izany a, fa ina nataony teo aloha tamin'izany a, mahazo permis d'exploitation ianao, diny ianao vao mitady client hoe amidy le izy, tsy anao kory ianao zany fa manao spéculation ozy izy ny teny vahiny a. Hafa manko le hoe misy indray zany amin'ny lafiny iraisam-pirenena tena fanao mihitsy, misy hoe junior compagnie any amin'ny firenena lehibe reny, amin'ireny côté en bourse reny, manao recherche fotsiny ny asany, fa ny senior les compagnies major reny ndray tena ny exploité fotsiny ny asany, ohatra raisitsika hoe Glencore, Anglo-Américain, BHP, Rio Tinto reny zany a, reny tena hoe trandraka ny asany, tsy mandany andro izy manao an'le recherche fa misy an'le orinasa efa mpanao an'ireny le junior compagnie, tena reny zany spéculation positive hoe mahazo recherche izy dia amidiny amin'le tena olona spécialiste an'le fitrandrahana. Fa ny tena idiavana amin'izao dia le hoe olona tsy alainy le PE satria mora kely nahazo an'le permis d'exploitation teo aloha, afaka manao demande directe dia avy eo iny hoe efa PE ty fa amidy any ivelany. Tena lavinay zany izao amin'izao lalàna ny tany vaovao zao hoe tsy mahazo fahazahoan-dalana hitrandraka ianao raha tsy manana étude de préfaisabilité farafaratsiny, 250 amin'le code minier zany lazan'izay, tsy maintsy manana étude dia zay zany no vérifiena eo anivon'ny ministère ny arenakibon'ny tany rehefa anao amin'ny fahazahoan-dalana hoe navita étude de préfaisabilité, raha vao tsisy zay dia efa tsy mahazo zany ianao, satria iny ahitana hoe manahoana le modèle le jugement, manahoana ny durée de vie an'le projet raha ohatra ka zao méthode d'exploitation, dia manahoana montant d'investissement ilainy ahafahany manao l'exploitation, dia napiditra zay ao anatin'ny niveau code minier vaovao ihany koa mbola tsisy an'izany hatramin'ny siny firenena le hoe fonds minier d'investissement social et communautaire, voalazan'ny 2/valopolo code minier zany zay ka hatramin'ny 2/valopolo. Dia ao anatin'izay zany mametraka hoe misy isan-jato amin'ny montant d'investissement zay ataonao ho an'ny permis d'exploitation, tsy maintsy aloha amin'io fonds io ahafahana manao fampiasam-bola fampandrosoana. Ho an'ny permis madinika moa dia montant forfaitaire ny nanaovana anazy, 3% ny montant d'investissement moa voalaza ao anatin'izay code zay mbola tsisy an'izany hatramin'izay io zany vola para mihitsy io fa basé amin'ny étude de préfaisabilité, vaovao be zany satria tsy misy an'izany teo aloha fa afaka mangataka dia mahazo. Anisan'ny zavatra ray goavana vaovao moa ao anatin'io koa zany dia nahafahantsika nampitombo ny tamberim-bidy, ny redevance sy ny ristourne. Raha 200 izy tany aloha izay ambany indrindrerany tany dia 500, zany hoe nampitomboana 100 mahery zany satria 2 lasa 5, dia iny zany vaovao ihany koa sarotra be ny fandresen-dahatra tamin'izany tamin'ireo société privé tena sarotra, ireo teneniko anao ireo tsy mora daholo, tena sarotra dia sarotra ny fifandresen-dahatra. Dia amin'le 5% teneniko aminao teo iny zany tamin'ny code taloha le 2% dia première vente ny andoavana anazy, zany hoe avy any amin'ny site d'exploitation izy vao mivoaka minina ny andoavana le 2%, tena farak'izay ambany zany. Dia novaina zany le assiette andoavana an'le le 5% zao, tsy le première vente. Teneniko anao zany ohatra hoe raha ataontsika hoe ery zany manao ny exploitation fa etsy miporo andrana anazy, dia tamin'ny code taloha dia 200 amin'le valeur an'le mivoaka avy ery amin'le mine ery mbola izy mbola mora, fa an'le amin'izao code amin'izao zao dia 500 amin'ny vidiny amin'ny iraisam-pirenena, le hoe prix FOB zany ny filazana azy aloha, free on bolt le FOB zany, izy ao anaty sambo 500 amin'ny vidiny ao anaty sambo, zay zany le amin'ny arivo mazava tsara ao any amin'iny fa 4/valopolo an'le lalàna hoe prix FOB ary tsy mahazo an'le fampidinana raha tsy misy transformation. Raha misy transformation zany anao dia mahazo mampidina, mahazo réduction an'le redevance alohanao 30%, taloha 50%,
zao zany 30%, taloha zany a 2% amin'izy mbola mora, fa zao a 5% amin'izy a andeha ondrana any ivelany, fanavaozana goavana mbola be dia be le fanavaozana, fa raha ampy ny fotoana dia mbola afaka miresakely foana tsika. Fa ny hitako ngamba ny farany tiako horesahana dia hoe misy koa ny fanomezan-toko kosa nefany ho an'ireo mpampiasa vola, dia le garantie de stabilité atao somary moramora ny azahoana anazy zany a 5 taona, tonga dia afaka mangataka an'izay stabilité zay ao anatin'ny 5 taona rehefa mangataka izy zany. Arrêté interministériel ny ministère ny harena kibony tany sy ny amin'ny fitantanam-bola zany mba hananana an'le stabilité juridique sy fiscale mandritra an'izy manao an'le le 5 taona iny zany mba ahafahana mahazo an'izay stabilité amin'ny fampiasam-bola. Le 500 natao io kosa nefany a dia novaina ny anarany hoe droits et taxes spéciaux sur les produits miniers, DTSPM, droits et taxes spéciaux sur les produits miniers. Inona ny antony anaovana an'izay a? Mba tsy misy taxa hafa sy droit hafa tsony angatahana. Misy hoe droit de conformité, droit de sortie, droit de sisy tsony, sisy an'izay droit de sortie efa ao anatin'io ny akanan'ny ampahany ho an'ny douane, dia miala zany fa mazava tsara ho an'ny modèle économique izay anaovana an'le tetikasa hoe efa io ny abatsetra olohanareo, dia efa mazava mora kely zany manao an'le mba hisécurisena an'le mpampiasa vola ao anatin'ny harena kibon-tany, satria efa nazavako ihany moa hoe ny antsika mbola otrika harena le izy, mila fampiasam-bola, mila menao toky zany mpampiasa vola, ampiasa vola zay vao mivadika harena le izy, zay vao le potentialité zany minière zay vao mivadika richesse rehefa mivady, efa misy fampiasam-bola. Eto moa raisina ihany hoe tsika zao manana terre arable be dia be, dorana fotsiny satria tsisy fampiasam-bola dia tsika mbola tsy ampy sakafo, fa mila fampiasam-bola daholo ny otrika harena zay vao mivadika harena. Tsara ihany ny alalan'ny vahoaka malagasy an'izay hoe manana place tsika zao 5000 km any amin'ny côtetsika, fa tsy tena mbola misy fampiasam-bola amin'ny tourisme, dia tsy mbola mivadika harena le izy, fa tokony manomboka tsika tena mijery an'izay hoe atraizany mety bienvenue daholo na mpampiasa vola malagasy na vahiny, fa raha tsy ananantsika malagasy le fampiasam-bola, ary ny harena kibon-tany manko fampiasam-bola goavana ary misy risque, dia mila menao sécurité koa le mpampiasa vola, satria raha tsy zany tsy eto aminao reny ny azo anaovana an'le izy, afaka ampiasaina amin'ny toerana hafa. Ny tenako moa tao anatin'io CNT efa 5 taona zao nateto toerana tany ivelany, dia fantako tsara ny fandehan'io amin'ny sehatra rehetra-pirenena na eto amin'ny sehatra eto toerana tany ambanivohitra rehetra tany efa nale foana, dia tena hita zany hoe inona ny tokony fanatsarana hoentina amin'izay zavatra isan-karazana izay. Ny indrindrandrindra hoe ho ara-tsosialy io hoe tokony manao investissement daholo, ary asiana fangaraharaana, tsy maintsy omena ny any ifotony le engagement le ndresahako teo le hoe zao daholo ny tsy maintsy ataonay, mba ho fantatry le any koa hoe ohatrohatran'izao no engagement zay tsy maintsy ataony ty mpitrandraka ity zany. Vitsivitsy amin'ireo fanavaozana ireo, fa raha misy fanontaniana hafa moa dia mbola metimetiko indray ny fanavaozana hafa zany. Ngamba ny tahitika ihany mampahatsiahy hoe nisy koa ny fampidirana ny hoe notion na substance minière stratégique, mbola tsisy an'izany tamin'ny kody teo aloha. Inona ny antony a? Tsika mpamokatra akora anefitsika araka le teny teo tokony mba izy koa ny fanodinana, dia napiditra zay eo amin'ny article 72-74 ny nouveau code minier hoe notion na hoe substance minière stratégique. Ao anatin'io zany dia hoe raha misy initiative locale eto anao fampiasam-bola fanodinana an'le akoratsika, dia tokony raha ohatra ka ao anatin'ny substance minière stratégique io, raha mamokatra an'io anao ka ilainy eto toerana, dia tokony misy apahany tsy maintsy amidinao eto toerana, hoe 300 raha arakaraka ny filan'le orinasa. Ohatra raisiko ny KRL, ny voiture électrique malaza amin'izao zany zao KRL, ny vidin'ny voiture électrique ny tena mahalafo azy dia ny stockage d'énergie, zany hoe le batterie zany. Inona ny anaovana amin'ny batterie? Ny anode amin'ny batterie zany hatreto dia graphite zany anaovana ny anode amin'ny batterie. Ny cathode moa nickel, ny cobalt, manganèse, misy anao dia misy avy eo misy électrolyte, misy lithium zany mitondra an'le ion manao ohatran'izao. Ireo ny ananantsika daholo rehetrarehetra ireo,
raha ohatra zany tsika misy manana initiative anao batterie raha isy oppositionné ny fanjakana amina hoe am'izao amin'ny transition énergétique anie zay ny olana c'est le stockage d'énergie foana mahazo solaire tsika foana stockena l'énergie éolienne de ona stockena l'énergie batterie zany tena ilaina nefa tsika zany tena afaka mi se positionner mondialement am'izay de nampidina notion io zany raha fa classé substance minière stratégique selon l'état ny zavatra ka ananao de manao obligation ianao misy apahany amin'ny vokatra anananao tsy ahondrana daholo fa mba ampiasainy le transformation locale fa akosany amin'ny vidiny rariny zany hoe miainga foana am'le vidiny mba tsy mahatyantoka koa le olona manao le fitrandrana tena nandanjalanja be zany eo anatin'izay rehetrarehetra zay graphite zany aloha ararotikany satria efa eto ihany mba mampahalala ny vahoaka malagasy rehetrarehetra fa 4e mondial no positiontsika par en terme de gisement zany hoe gisement faefatra angiza indrindra eran'ny tany no ananatsika amin'ny graphite aorianan'ny Turquie, Chine de Brésil de tsika ny faefatra en terme de gisement fa amin'izao fotoana eo amin'ny 26 millions de tonnes zany ny ananatsika estimation de réserve tsika mety mbola ambonin'izany satria donné tamin'ny andron'ny frantsay zany tamin'ny BRGM matananao le recherche de moa zany zao nanangana nametraka indray amin'izao lalàna vaovao zao nametraka an'le hoe BGGLM bureau de géologie gémologie laboratoire de Madagascar mba anoy an'ireny asa fikarohana mba tena mbola tsy tena fatatsika anie ny ananatsika de iny zany hoe anao ametraka indray ny fanjakana an'izay hoe anoy an'izay fikarohan'izay mba tena fatatsika ny ananatsika de raha le graphite teo zany raisina mbola 2e tsika en terme na production mbola resin'ny Mozambique zareo fa 10 en terme de gisement fa en terme de production zany izy zao izy ny voalohany aty Afrique fa tsika faharoa 170 000 tonnes par an eo zao ny anaty tsika 130 000 tonnes par an fa araky ny lazaiko teo ny lalàna zany zao de afaka mametraka hoe ok isy anao batterie eto izy daholo ny produire graphite anao anode de mba tsy maintsy mba amidy eto le izy amin'ny vidiny rariny mba ahafahana manao an'izay création d'emploi ajout de valeur ho an'le an'izay lalànatsika am'izao zany zao anisan'ny fanavaoza maro de maro izy fa reo zany zao aloha nefa voalaza teo fa sao de mibahana loatra fa afaka alefanao ny anisan'ny goavana zany hoe fanavaozana zay ary mino sy manateny tsika za fa de misy fetraiky amin'ny vantana eny amin'ny vahoaka ny fotony eny ny fanavaozana an'ireny lalàna reny satria raha teo aloha teo zao tsika ato amin'ny tapany avaratry ny mosiny tao anatin'le hoe lalàna taloha de misy olona manana taratasy hoe mitrandraka vato fa izy tsy mitrandraka fa le olona iny fotony no mamotipotika tanety fotsiny eny zay ahitany an'le vato fotsiny ohatra ny tany am'izany hoe ambodibozina na lalavo zany de le olona no misikosikotra vato eraky natoerana tsy azo hitrandrana raha zay idiran'ny olona de le olona oantsui no manampona an'le vokatra de na le ristorona raha tsy mandalo amin'ny commune satria samy milanja migony le olona mivoaka de entina lakana de tsisy zavatra tsisy vola miditra amin'le commune mihitsy fa le mpanangom-bokatra ty ansui no mandray an'le vokatra rehetra zao de jerevany nefa ny taratasy hoe tokony mitrandraka mihitsy olona eo fa manino izy ny tsy mitrandraka zany fa le olona ny fotony no mitrandraka an'izy araka zay fomba fitrandrahany azy fotony de fotika le tontolo iainina rehefa avy ary misy fetraiky amin'ny vatana moa zany ho an'ny mponina tratra tonga de raisiko zay tenao zay ary zay tena obligation napetraky ny filohan'ny république tam'le hoe renouvellement le demande le teneninao zay zany zao le PR reny mpitrandraka manana fahazondalana reny de hoe jereo an'ny fotony mihitsy aloha ina nataony zareo de lasa naka fotoana elaela le izy ho avy le efa andeha ny fikirakirana an'ireo taratasy reo zany zao am'le fanavozana fahazondalana fa zay mihitsy ny tokony mba tsy zay ny ilana le bokina ndraikitsany zay neny tena ilaina an'le cahier de charge zay tsisy tany aloha tena hoe mena de zay ataonao any fa zao zany na le sepasiana anao raha tsy azonao amidy tsy maintsy de zay moa zao hiditra koa amin'ny fanavozana goavana anankiray fa angamba tsy maintsy olazaiko ty satria rehefa no minina moa de fahazahon-dalana zany ny hiatombohan'le izy hoe mila manana fahazahon-dalana ny fanaovana le napiditra fanavozana goavana zay zao amin'ny fahazahon-dalana io de ny anaovana an'le izo système informatisé
mba ilana koa miady amin'ny kolikoly sy ny sisa dia tonga dia zay fandoavam-bola rehetra zay ataonao koa tonga dia lia amin'ilay identifiant unique zay ho créeny isaky ny olona manana fahazoan-dalana afaka rehefa mipetraka tsara io système io mbola hifampidiniana amin'ny mpamatsy vola ny banky iraisam-pirenena moa zany hoe ny ametrahana ilay système tsy misy vidiny moa ilay izy le système informatisé ahafahanao manao demande na permis avy any an-trano tonga dia manao demande online paiement online fa tsy le mitondra taratasy be dia be anina ny fijerenany carte tsy le tsy voatery ho any amin'ny borao any BCMM tsony ianao dia aizany misy malalaka fa carte interactive no anaovanao an'ilay efa be dia be mifanavozana hoentina eo zany fa voafetra ihany moa ny fotoana tena nahadiny roa ary tsika isanao miresaketo dia mbola afaka miresaka an'ilay izy foana ia gafitrany ianao andreoto misy nanaky nizay zay tato anatin'ny fandarana moa zany amin'ity fandarana manokana ity raha misy afatra tiano ampitana vaoka malagasy dia omena raimitra angamba nao anatin'izay dia faranantsika ny fandarana ia ny afatra angamba ho an'ny vahoaka malagasy dia tsotra ihany hoe averiko ihany ny efa voalazako teo ihany hoe mila fampiasam-bola ny otrika rena voavadika areny noho izany dia eo indraindray somary misy fitiavan-tanindrazana fipetrahana hoe tsika ihany tokony hanao an'izao na milaina koa ny fampiasan'ny avy any ivelan'ny vola samy afaka manao daholo ary ny zava-dehibe dia alohatsika mba hiasa ao anatin'ny ara-dalàna asa ao anatin'ny ara-dalàna tsika raha vao tsy misy volam-panjakana aloha amin'ny activité ataontsika dia tsy manana moyen zany ny fanjakana anaovana an'ilay asa fampandrosoana momba ny rena-kibon'ny tany manokana dia araky ny efa nazavaiko teo hoe misy ny vola fanjakana araky ny voafaritsy ny lalàna misy koa ny asa sosialy dia tsy maintsy ny exigenay zany tsy maintsy atao miaraka aminy ka io lalàna vaovao zay napetratsika io zany dia eritreretina hoe tena hitondra ampiakatra ny fandraisana anjara ny arena-kibon'ny tany amin'ny fampandrosoana ny firenena miarika arena akapobe faobe zany satria teo ane misy réforme tsy io ihany réforme nataonay tao amin'ny mine nanao zay réforme ny hoe réforme ny hoe valeur marchande des produits des mines io valeur marchande des produits des mines io dia arrêté tamin'ny 2001 tsisy nanova zay ministre rehetra teo alohan'izay tsy misy dia tamin'izao zany tamin'ny 2024 zay vao nanovan'io zany hoe 20 taona atyeriny ny valeur rehetra zay nanaovana exportation an'ny produit minier zany talohan'ny na teo amin'ny toerana ny tenanay dia valeur tamin'ny 2 any FMG ary tena fatiantoka goavana ao an'ny firenena le izy misy réforme ohatr'izany zany zay natao ny tiako hitondrana ny saitsika atao mpamarana zany hoe afaka mitondra ny anjara brikiny misy piariny isan-karazany ary ny anahy moa ny andraiko sy ny arena-kibon'ny tany dia nanao zay azo atao zany hoe inona ny azony arena-kibon'ny tany hoentina eo anivon'ny fampandrosoana ny firenena ilaza raha mamela kely ianao zany noho izay réforme vitsivitsy zay natao zay mbola tsy napiatra an'izao le ohatran'ny amin'ny base toliary zao kory fa ny réforme zay azonay atao tsy mila lalàna be sy ny sisa ny réforme natao tamin'izany dia hoe aleo vaina ny valeur marchande des produits des mines aleo tsy miala ny atoerana ny vato raha tsy voalohany ny ristourne sy redevance aloha zay vao mamoaka laissez passer dia reny zany tsy mila lalàna reny fa disposition nraisiko zany mba ahafahana hoe ahitantsika an'izay hoe mba misy volam-panjakana mandeha zay inona fiatraikany nraisina koa satria hitantaratra afaka nisy napiarina na le lalàna teo aloha fa zao misy tena mazava be eo amin'ny lalàna amin'izao le fametrahany hoe zone d'encadrement des petits exploitants hoe ny vahiny mahazo miasa amin'ny orinasa goavana teratany malagasy koa na tsy manana fahaizana manao be ary fa encadren'ny ministère misy an'le zone d'encadrement ampiny izy zany ahoana ny fanaovana taratasy ny olona anie matahotra manao taratasy ampiny izy manao taratasy mpanjakana avondra anatina groupement dia encadreny izy dia jerena toerana isany encadrena raha efa io izy dia eo mihitsy ny atao le faritra dia afaka miditra atao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna zany ny olona maro inona vokany raha ohatra tany amin'ny taona 2024 ny valeur d'exportation an'ny produit des mines zany dia teo amin'ny 2500 milliards d'ariary teo tamin'ny taona 2022 dia
miakatra kely io zany teo amin'ny 2800 milliards d'ariary teo. Dia tamin'ny taona 2020 moa nisy an'ireny Covid ireny dia nidina 1800 milliards teo eo zany l'exportation produit des mines io. Dia tamin'ny 2021 izy teo amin'ny 2900 milliards d'ariary. Zay zany atao hoe ambony indrindra tamin'izay misy ny firenena aloha. Fa rehefa nanao an'ireo réforme vitsivitsy ireo izahay dia tamin'ny taona 2024 tonga dia miakatra io à 5451 milliards d'ariary ni valeur d'exportation produit des mines avec taux de rapatriement 93,12%. Rapatriement na devise ilaina be zay rapatriement na devise zay satria tsika système de change flottant dia amin'iny rapatriement sy ny cession sur le midi ny ijerena le balance commerciale sy ny ahitana ny tanjak'le ariary zany dia ilayntsika be mihitsy zay zany hoe afaka nanao x2 zany tsika noho ny réforme vitsivitsy fa miaraka amin'ity vaovao ity zany rehefa miatra daholo dia mbola tena hita hoe mbola iotra noho zay. Tamin'ny heritaona 2023 zany ny exportation en produit des mines 6000 milliards d'ariary. Mbola tsisy ohatr'izany hatramin'ny nisy firenena zany tao anatin'ny enimpolo taona moa filazantsika azy fa natalohan'izany ary tena hatramin'izay mbola tsisy ohatr'izay ary ny fiantraikan'le izy ny exportation tsy zany miteny an'izany fa nysigotien ministère ny finance azotsika vérifieny zany zay chiffre rehetra azotsika vérifieny ary ny rapport ny hita tany amin'ny ITA avy any amin'ny ministère ny finance ny contribution an'ny exportation an'ny produit des mines amin'ny valeur d'exportation antsika zany zao 40% anoany. Eritrereto amin'izay ny fandraisana anjara macroéconomie amin'ny resaka équilibre ny balance commerciale tena ny mine zany zao tena mitondra anisan'ny betsaka indrindra ka hitsaritana ny saintsika hoe andao hiditra amin'ny ara-dalàna anaraka an'ireo fepetra zay napetraky ny lalàna ireo indrindra le fanaovana voazanentina izao dia mino izahay fa ho tanteraka ny vinana andriamatofolon'ny républicain rajoelina hoe ny fitrandrahana tsara tantana ny arena voajanahary hitondra any amin'ny resaka hoe fampandrosoana zany ary lovain-jafy zay zany maharitra sy lovain-jafy zay ngamba ny teny ny famaranana fa misaotra anao amin'ny fanontaniana misaotra ny fikarehetra zay nanaraka ny fandarana ihany koa. Ya apatevina trano fa ny ministry ny arena volon-tany andriamatoa rakoto malala Herindrainy Olivier mba isika tao anatin'izay fandarana manokana izao izay no anitananay ny veloma mandrapaty indray tompoko lasy tompoko veloma tompoko.